aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tombontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Ray Nezina an-danitra fa nomenao an'izao herinandro vaovao izao rehefa afaka niara-mivavaka ao omaly alahady. Dia misaotra indrindra Tompo, voninahitra ho anao. Amen. Ry havana, fifaliana lehibe ho ahy eny ho anao antsika rehetra ny nahafahana niara-mivavaka tany am-piangonana omaly. Isaorana ny Jesoa ny nahafahantsika ny fampizara, ny tory ny tenin'Andriamanitra, miopana amin'ny hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Izany dia hita tao amin'ny Habakoka 2:1-4, Romanina 1:1-7, Galatiana 2:7-1, ary ny Hebreo 10:10-17. Inefatra miverina izany andininy soratra masina izany ato amin'ny Baiboly ahitantsika fa tena manan-danja raha ny finoana no resahana ry havako. Fa manokana dia mandiny tena aho hoe marina eo anatrehan'i Jesoa Kristy ve aho amin'ny fiainam-ponoko? Izy irery ihany mantsy no manam-pahefana hanamarina amin'ny mpino tsirairay avy amin'ny finoana. Noho izany dia resy lahatra aho ry havana amin'izao andro iray mialohan'ny hamaranantsika an'ity lohahevitra ity amin'ity volana septambra ity hoe resy lahatra aho ho ahy manokana mba azahoako miaina indray ny finoako amin'ny ho avy, dia ndeha ho zaraiko aminao ny Korinthianina 1:5-20 sy ny 7:20. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Raha izao ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoatoa, ary mamely totohondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra, fa asiako mafy ny tenako ny mangana ka andevoziko fandroa na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Ry havana, resy lahatra ho iaho mba azahoako tena mpino velona ny finoana marina amin'ny androm-piainako sisa rehetra dia nizaraiko izany andininy soratra masina izany. Ny fiainam-pinoana dia ho aron'i Paoly amin'ny mpiazakazaka. Voalohany mihazakazaka mafy mba ho voalohany izy, ary faharoa tsy manao kitoatoa mihitsy fa manao ny tsara mialoha ny hanaovana hazakazaka ary mandritra ny fotoana hiazakazahana mba hahazahoana manatsara ny tanjona dia ny fahatongavana izany. Dia toy izany koa ry havana ny mpino velona ny finoana, mihazakazaka mafy mba ho tonga any amin'ny tanjona dia ny andova ny fiainana mandrakizay. Hazakazaka ara-panahy izany no ambara eto. Mandray anjara mavitrika amin'ny fanompoana rehetra mivelatra eo anatrehantsika izay aroson'ny fiangonana. Faharoa, miala daholo izay mety ho fahazaran-dratsy tsy ahafahana mihazakazaka mafy, ary indrindra avela avokoa izay enta-mavesatra tsy ahafahana mandeha mafy ry havako. Tsy inona izany fa ireo fakofako-pahotana samihafa. Izay ny amin'ny mpiazakazaka. Fa ny faharoa dia hitantsika eto koa ny amin'ny mpanao ady totohondry. Ny mpino velona ny finoana dia ho arina amin'izany. Inona no atao? Mijery tsara ny mpifanandrina aminy mba tsy ho diso adversera izany. Fantaro tsara izay tsy maintsy hiadivanao ny asan'ny satana samihafa izany, ny ota samihafa izany. Ary indrindra mikendry tsara ny vatan'ilay fahavaloasiana fa tsy toy ny mamely rivotra hoy Paoly eto. Tena mahavoa ary tena miady izany. Tsy manao sarinady fa tena miady. Amin'ny ady totohondry dia izao, na ianao resy na ianao mandresy, izay ary izay ihany. Dia toy izany koa isika mpino velona ny finoana dia tsy mba ho diso adversera anie, ary tena mamely mafy, tsy matahotra, tsy mamely rivotra, ary manana toe-tsaina handresy. Ny mampiavaka ny ady totohondry ambaran'i Paoly eto dia ny tenanao ihany no mpifanandrina aminao, ka izay rehetra ady atao dia tena ho ady tena marina izany, hananana finoana marina ary handresena ny fahavalo samihafa. Ry havako, ny tenin'Andriamanitra etra ny fampizaraina hatramin'izay anie dia ataovy ho an'ny tenanao aloha, ka asio mafy ny tenanao mba ho mangana hoy Paoly eto, fa aza ahilika any amin'ny hafa izany mba tsy ho lavina isika, izany hoe mba ho hamarin'ny Tompo amin'ny finoana rehefa ho avy amin'ny voninahitra izy.
Amena. Vavaka ary sika. Misaotra anao Tompo ny amin'izany. Koa dia engany mba tena ho toy ny mpiazakazaka, mandresy tokoa zay, ary toy ny mpanao ady totohondry, zay ny tenanay ihany no asianay, mitondra fandinihan-tena ho anay izany koa ny hoavinay rehetra, indrindra ny fiainam-pinoanay Tompo, dia mihitsy izay fa mifanailo maso ny tady ary ny mandrakariva, mba hahatongavanay amin'ny tanjony, dia ny fiaina mandrakizay izany. Taio ary ty herinandronay ity Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa, amen.